La 4G By Telma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, prise en serment. Ni fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misaotra tanteraka ankehitriny ny tena endriko ireo mpitondra azy VM amin'izao andro vitsy mialoha ny fampelezan-kevitra sy ny fividianana izao. Tsy mety tapitra ny resabe momba ilay permis biométrique, tena izy sa osoka. Ankoatran'io, nosakanina tsy azo ampiasa ny guide-by ny kandida hafa, tsy ahatotosa araka ny tokony izy ny fampelezan-keviny, ampiasaina amin'izany ny ACM. Manoloana ny fanakanana ny fampidirana ny angidim-by ampiasana ny fampelezan-kevitra. Ohatra teny amin'ny biraony ACM Tsimbazaza omaly ny solombavam-bahoaka sy ny lolona mapara. Naiko ny fitsinitsindry avy amin'ny ACM ary nanasoniany taratasy fahafahana mampiditra ny angidim-by ny tale jeneraly ny ACM atao aorian'ny fifampidiniana sy samihafa. Mandeha araka ny tokony izy ny fananganana ny CSP2 any amin'ny commune Manandriana Varadrano. Androany, nanome fanampiana entina manantanteraka izany ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andre any Anarivelo. Ny vidy-tsolika, ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro, ny tsy fahampian'ny famokarana, singa manamarika ny 3 volana farany teo ireo. Tsy mifanaraka amin'ny filazana fanidina ny vidim-piainana ny zava-misy iainana vahoaka, raha ny fanjifana no jerena hoy ny mpahay-toekarena. Andro iray mialohany anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena ao Cameroun, kandida mpanohatra roa ny fanaraka ifandribony, anohitra ny filoha BIA izay nilatsaka ho fidiana trany. Ny andinidinireo, ray no avy hatrany. Falmiarahabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao avy hatrany, miseho tanteraka ankehitriny ny tena endrika ireo mpitondra VM amin'izao andro vitsy mialohan'ny fampelezan-kevitra sy ny fividianan'izao. Tsy mety tapitra ny resabe momba ilay permis biométrique, tena izy sa osoka. Ankoatr'io, nosakanana tsy azo ampiasa angidim-by ny kandida hafa, tsy anatontosa araka ny tokony ho izy ny fampelezan-keviny. Ampiasaina amin'izany ny ACM. Tahotra trano isokajiny mpanara-baovao izany, fihetsika izany, raha ny fanadihadiana. Ny andinindin'izay atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarsan. Tsy mety tapitra ny resabe momba ilay permis biométrique. Isan'andro izao, mahavaivay ny fanakianana ny tompon'andraikitra ny sahany izany sy nanome ny asa fanamboarana ilay permis biométrique tamin'ny orinasa CETIS. Fandrebirebena natsotro izao hoy ny sasany, fanaovana tsinontsinona ny olona nampilaharana nanomboka amin'ny 3 ora maraina hoy ny hafa. Rehefa fantatra fa osoka ilay permis, nahoana no mbola nitohizana sy natao ihany hoy ny tabataban'ireo mpampiasa ny tambazotra sosialy sy serasera. Fanakianana sy fanamarinana hita tokoa fa tena mitombona. Taratra ireo endrika kolokolo sy tsy fahombiazam-pitantanan'ilay fitondrana HVM amin'ny ankabeny. Taratry ny gabraraka sy ny kiantrano an-trano amin'ny fitantanan-draharaha-panjakana. Tetika ihany koa azona tombotsoa manokana
satria raha ny antotany savoangy natao riny fanadihadiana natao dia mandinona ny 9 sy 3 hetsy ireo fahazondalana mily fiarakodia efa nambara ho navadiky ny setis ho biometrika nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ity taona 2024 ity tamin'ny sandany 7 ariary. Raha ataony kajy tsotsotra nahazoana vola mitentina 3.4 miliara sy 800 tapitrisa ariary izany vidiny osika izany. Tsy tokony ho vahoaka no anadiady izay tsy fahombiazana satria efa misy ny rafitra tokony hanenjika ny mpitondra amin'ny endrika kolokolo toy izao amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Ny takiany vahoaka izay ireo tompon'andraikitra nampiasain'ny volany amin'ny fomba tsy mazava, inona ny sazy mendrika azy ireo na dia efa miafina any anatin'ny maha-kandida azy ireo. Ankoatra io, hita fa feno taotra sy aheta amin'izay tsy fahombiazana natao ka zary lasa alam-bahoaka ireto mpitondra HVM sy ny vorongony. Ampiasaina avokoa ireo mbola kamakama voatazona anatin'izao fanjakana izao, anakatsakana ny kandida hafa tsy anatosa araka ny tokony ho izy ny fampielezan-keviny, toy ny vaomaly tamin'ny alalan'ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar. Fa izao no tsy noheverin'izy ireo. Tsy anakitsony ho entin'olona ny mba ny ho avy ny taranany sy ny fireneny malagasy amin'ny fifidianana ho avy izao. Ka angana sy ho ditso-kajikajy izy ireo fa ny malagasy efa ela no nitady fanovana tena izy sy maharitra fa tsy fanovana lasanko vavany fotsiny ihany. Lafin'ny politika izay hatrany, roa andro mialohan'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra, tsy ny tompon'andraikitra na ny rafitra napetraka ihany no tompon'andraikitra amin'ny fifidianana mialoha na aorian'izany. Isan'ny tompon'andraikitra voalohany ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fanaraha-maso rehetra raha ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Michel Ranaritsona nanao fanadihadiana. Andro vitsy mialoha ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena totosaina ny 7 novambra izao, nanamafy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany ny fanohanana ny antoko tarin'ny kandida Andry Rajoelina. Namafy ihany koa ny tenany fa mila fiovana ny firenena ary tokony hiara entana ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko. Nomboka tsy ela ny fifidianana ary ny antoko malagasy miara-miainga araky ny fanamboarana efa nataony dia manohana ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy izao. Ny fanirinay dia mba fifidianana madio sy mangara izay manokana moa dia efa mahatoky ny fahendren'ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra mahatoky ny fandresena amin'ny 7 novambra izao ary manao antsoavy ny mpikambana rehetra amin'ny antoko malagasy miara-miainga eran'ny Madagasikara, manao izay farany tratrany ila fanovana ny firenena indrindra atao hinan'ireny zavatra maro hitantsika teny amin'ny gazety ireny fa tsy fitondrana tsy mendrika ny itoitsony no fitondrana misy teo aloha iny. Namafy ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy ny tompon'andraikitra na ny rafitra napetraka ihany no tompon'andraikitra amin'ny fifidianana mialoha na aorian'izany fa isan'ny tompon'andraikitra voalohany ihany koa ny vahoaka malagasy. Antso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy mba ho anara-maso akaika ny fizotran'ny fifidianana satria tompon'andraikitra daholo isika. Ary ny tsy firahavolaina rehetrarehetra dia tokony anjaran'ireo tompon'andraikitra no mandray fiapetra mikasika an'izay malaky fa anjarantsika vahoaka ihany koa no miaro hatramin'ny farany safiditsika mba tsy ho aviliviliny sasany izay efa fantany amin'izao fa lavitra azy ny fandresena ka mety hitatika alaim-panahy hikorotana sy nodikodina safidim-bahoaka fotsiny. Hanomboka ny 7 oktobra ariaritra iray volana ny fampielezan-kevitra. Raha tsy ahivina izy ny tatitra ho ataon'ireo kandida filohan'ny pirenena rehetra ao aorian'ny fampielezan-kevitra tatitra ny volana ampiasaina izay omena ny CCFPV na ny Commission de contrôle du financement de la vie politique. Vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko malagasy miara-miainga, isany amin'izany ireo mpikambana ao amin'ny birao eny Akadikely Lafy, nisy androany ny fionan'ireo mpikambana rehetra, fionana entina mandamina ireo lamina amin'ny fampielezan-kevitra, nanatrika izany ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Ny fiarahana amin'ny RD zany, ny RK, ny RF ao anatin'izay fandaminana izay isika miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia efa volana zany izay ny MMM Akadikely dia manohana 100 isan-drato ny président Andry Rajoelina. Lamina tsara ny fahamanana dia ao anatin'izay fanomanana izay misy fandaminana ataon'ny antoko izay fiarahana amin'ny RD satria ao anatin'ny RD zany isika miaraka amin'ny Andry Rajoelina, ny anay aty Avaradrano
dia misy ny IRK, misy ny IRF, dia ao anatin'izay manasolo tena amin'izay daholo ny MMM ao anatin'izay fandaminan'izay teo. Mandeha araky ny tokony ho izy kosa ny fananganana ny CSB2 any amin'ny komina Manandriana Avaradrano. Androany nanome fanampiana entina manatanteraka izany ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andriananarivelo. Fanadidina entiny Michela Ranartsona. Komina iray tsy mbola manana CSB2 ny komina Manandriana Avaradrano mandina indray alina mahery anefa ny mponina eto amin'ity komina ity ary 900 mponina no mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy manana ny enti-manana natona hopitaly Andoavam-bola ny ankamaroan'ny mponina raha ny fanazavana antony iray nananganana ny CSB2. Dia nataonay vaindondrara mihitsy ny fananganana CSB satria ny voalohany karena dia ny fahasalamana ary tsinjovana ny tatsaha sy ny vahoaka ty ambanivohitra nefany dia tsy manana fahafahana betsaka amin'ny resaka fiahinan'ny tena indrindra ny ara-pahasalamana dia niezaka izay eto anivon'ny komina io CSB io moa dia efa tetikasany ny ben'ny tanàna teo aloha ny ndoson'ny fahafatesana izay tohizanay amin'izao tanteraka moa ny faniriany dia mivaly ny famatsim-bola. Famatsim-bola avy amin'ny MDF na ny Madagascar Development Fund no nahafahana nanomboka ny asa fananganana izay CSB2 eto Manandriana izay. 100 amin'ny teti-bidy ny asa fanorenana kosa no avy amin'ny komina. Izany indrindra raha ny fanazavana no antony nanampiny ny antoko malagasy miara-miainga azy ireo. Eto Manandriana Avaradrano ny antoko malagasy miara-miainga dia efa nanao fanambiny hoe hanampy ny komina ary izay ny antondiana eto. Marina fanomboka ny fampelezan-kevitra dia fampatsahivana ihany fotsiny fa na inona vaninandro dia vonona foana ny antoko ny hanampy sy komina iray ity izay ny ben'ny tanàna nodimandry teto dia nahita faisana tamin'ny fotoana HVM teo aloha ka miendrika anao ampiana izy mba hampisehoana ny vahoaka tsy handrara kilombiandofa any am-pelatanany ny fandresena amin'ny fampandrosoana. Vola iray tapitrisa ariary no natolotry ny MMM ny komina entina nampiana ny tsy ampy rehetra amin'ny fananganana ny CSB2 eto Manandriana. Raha tsy ahivina ny tapatapan'ny volana septambra teo no nanomboka izay asa fananganana izay. Izay ny amin'iny fa araka ny lohateny vaovao teo dia manoloana ny fanakanana ny fampidirana ny angidim-by ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra. Ndroatra teny amin'ny birao ny ACM tsy mazaza omaly ny solombavamboaka sy ny olona mapara. Naiky ny fisiny tsindry avy amin'ny HVM ary nanasony ny taratasy fafana mampiditra ny angidim-by ny tale jeneraly ACM ataotry ny fampidiniana farany. Yves Richard. Araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-bavao Vaovao Kolo Tv omaly voapirofo ny fisiny tsindry avy amin'ny filoham-pirenena teo aloha era Jonary Mampianina izay nanome baiko ny tale jeneraly ny ACM na ny aviation civile de Madagascar nakana ny fampidirana ny angidim-by ampiasain'ireo kandida hifanandrina aminy mandritra ny fampelezan-kevitra. Angidim-by misavaly manana ny taratasy sy ara-dalàna hatreto ny fantatra fa anton'izy ireo ka isan'izany ny angidim-by any kandida Andry Rajoelina sy ny maro hafa. Vantany vao fantatra izay antso-jay sy ny fanakanina samihafa nataon'ny tale jeneraly ny ACM izay. Nirohatra ny azo birao ny ACM Tsimbazaza omaly alina ny solombavambahoaka sy ny senatera mapara nangatam-panazavana mahakasika ny raharaha taorian'ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana naharitra minitra maro. Ny aiky ny fisiny tsindry ary nanasoniny taratasy fahafahana mampiditra ny angidim-by ny tale jeneraly ny ACM James Andrianaltsoa. Raha toka resaka tsy fandriam-pahalemana no antony nanakanana ny fampidirana ny angidim-by hoy ny tale jeneraly ny ACM izay nilaza mazava fa tsy fantatra ary mampiay ihany mpamatsy ireo angidim-by no sakanan'ireo. Nambaran'ireo olom-boafidy teny an-toerana fa tetika entina naromana ny firaisana tsy kombakomba sy ny kajikajy maloto ketrehan'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny tale jeneraly ny ACM fotsiny ihany zany. Porofon'izany namoahany era Jonary Mampianina didim-panjakana manasarotra ny fampidirana angidim-by ho an'ny kandida hafa ny 7 Janoary lasa teo. Teo ihany koa ny nahafantarana fa mitovy ny orinasa mamatsy angidim-by ho an'ny kandida era Jonary Mampianina sy Andry Rajoelina. Nanaitra mpisehatra ihany koa ny mahakasika ny fiaramanidina Cessna 208 Caravane any orinasa pitaterina Madagascar Airways izay tsy manana ny tota-taratasy feno akory saingy nangatahana fahazon-dalana iasa tsy maintsy avoaka androany. Orinasa pitaterana nabakabaka izay fantatry ny rehetra fa ny mpanolotsaina manokany filoha Jonary Mampianina ery. Fanontaniana mipetraka ihany hoe hatraizany mety ho tsindry ny HVM amin'ny fifidianana raha toka izao sady dia efa mibaribariny tsy fahazakana fifidianana madio mangarara sy ara-pomba demokratika ahafantarana izay tena safidim-bahoaka
Efa nandefa taratasy tany amin'ny tompon'andraikitra ny ministera ny fitaterana sy ny ACM, ny filoham-panjakana sady lehibe ny gouvernemanta, ny prime ministre Ntsay Christian, ny amin'ny tokony anarahany rehetra lalàna velona eto Madagasikara, ary indrindra ny fampitoviana leta ny kandida filoham-pirenena tsirairay, ary mbola namerina ny tsy maintsy hametrahana ny tsy fitanilana sy fitongilanana amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana, indrindra mandritra izao fotoana ankatoko ny fifidianan'izao. Izay amin'iny fa saika lanta amin'ity androany ity avokoa ireo boky mirakitra ny tantaram-piainan'ny kandida Andry Rajoelina izay natonta voalohany ho an'i Madagasikara mitondra ny lohateny hoe Par amour de la patrie na noho ny fitiavan-tanindrazana. Nanao toy vakana ny olona tonga nanjifa izany ny maraina teo. Mampionina Rakotoarsan. Nivoaka sy naparitaka nanomboka ny maraina teto Antananarivo ilay boky mirakitra ny tantaram-piainana Andriamatoa Andry Rajoelina mitondra ny lohateny hoe Par amour de la patrie na noho ny fitiavan-tanindrazana. Maro no tonga nanjifa izany teny amin'ny zaridain'Andohalo androany, toerana no safidiany Andry Rajoelina nanaovana izany noho ny antony manokana. Eto zany no nanoratana ny tantaram-pirenena izay voarakitra mandrakizay. Matoa teto ny safidiana amoahana ny boky dia misy antony lehibe satria boky mirakitra ny tantaram-pirenena, ny tantaram-piainako ny boky izay avoaketo androany. Anoratra ny tantara tsika, ny lasa, ny tolona, ny ady, ny tanjona no hitanareo anatin'ny boky iny. Fa mino fa manomboka androany afaka ray volana sy 3 andro dia tsika rehetrarehetra nanoratra ny tantara vaovao indray ny Madagasikara ary androso Madagasikara tokoa. Ny fahazazany, ny fiainany manokana sy ny mampiavaka ary ny lalana ara-politika ny diaviny, ireo no isan'ny resana sy hita ao anatin'ilay boky, tantara izay mifandray tanteraka amin'ny tantaram-pirenena malagasy hatramin'izay. Nitondra ny fanazavana ihany koa nandritra ny tafatafa nataony tamin'ny vahoaka io maraina io, ireo teboka maromaro ny famaofao tany aloha, tahaka ny zava-nisy marina ny taona 2024. Zay tia hitondra investissement be dia be ao Madagasikara. Ka ianao izy ny angatanay aminao, tsy manohana fotsiny ianao any Jean-Pierre Robinson, ay Rajonary Mampianina. Ary omenainao izy, or zareo vola be. Zany vola zany, na iasa mandra-pahafatiko ary tsy ho azoko. Tsy ho teneniko anareo montant, fa vola be. Ozy izy amantsy anazy hoe zao, zaho azareko mijoro eto aminareo. Fa ny ao ambadiko, mitafika, ny olona mpitolona, ny olona rehetrarehetra niaraka tamiko tena amin'ny 13 mai, tsy za ihany ho nijerevako. Fa ny angatahako aminareo, za tsy maintsy anampy ny Rajonary Mampianina. Nataoko ny fomba rehetrarehetra, nampandana ny Rajonary Mampianina, fantatrareo mitoyana. Ny tiako lazainao anatin'izany dia zao, Andry Rajoelina tsy voavidim-bola. Manana valeur, manana etika. Rehefa mijoro amin'ny hevitro, ny zavatra rehetrarehetra nataoko tsisy naninenako. Tsisy, fa nataoko ny fomba rehetrarehetra natao nanohanana ny olona nitoanantsika. Zavatra tsy fantatrareo zany fa androany ao anatin'ny boky. Voalaza ao anatin'ny boky io zany zavatra zany. Ary voasoratra, voarakitra ao anatin'ny tantara. 3 alina ariary ny saran'ity boky ity, manoloana ny fahamaroan'ny mpanjifa izany, hita fa betsaka ny liana sy te hafantatra ny rakim-piainany Andry Rajoelina. Za zany efa hatramin'ny 2009 nefa nanohana anazy hatramin'izy tany amin'ny commune candidat maire nanohana anazy. Dia izay dia efa mahery etaetako andrika elaela mihitsy ny mandinika ny tantaram-piainany tamin'izy nanao maire zany efa nisy loatra ilay dépliant kely ny tantaram-piainana dia efa mbola voatahiry koa hatramin'izao. Dia faly mahita an'ity dia lasa ty zazo avy any tasy avy any Analavory niara tamin'ny sasany maraina. Nividy an'ity fotsiny ny atindiako. Abesaka loatra ny resaka mifamafao zany tianzitra ny filoha Rajoelina dia mahitana ny tena marina zany dia votery vidin'ny boky. Ary raha mahafantatra olona manana maha izy azy eto amin'ny firenena izy ohatran'ny tena zany manaraka ny tantaran'ireny olo malaza ireny. Ngamba tsisy maharatsy Za zany maresy lahatra amin'ny vidin'ity boky. Za zany efa hatramin'ny 2009 nefa nanaraka ny politikan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina.
dia ny événement izay niainan'ny trano 2009 jusqu'au séjour zany a dia n'intéressé anahy ilay izy satria tiako ilay tolona taona dia izay ny antony zany naliana zany a mba hividy an'ity boky ity satria ato zany ny atako ny tena hoe inona marina ny réalité. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana tato anatin'ny 3 volana sy ny santionany amin'ny fandarana halaliny dia anaraka tokavaritra isika. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Soka vit très sincèrement à votre service. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Araky ny bande-annonce teo iny moa dia antomany lagaipa indray no horona tsara raha antsika ato amin'ny Kolo TV ny oalina. Izay ny amin'ny feo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray, ny viditsoloka, ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro, ny tsy fampiny famokarana, singa nanamarika ny 3 volana farany teo ireo. Tsy mifanaraka amin'ny filazana fa nidina ny vidim-piainana ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy, raha ny nambaran'ny mpahay toe-karena. Raha ny fanadihadiana. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro tato anatin'ny 3 volana fahatelon'ny taona 2024 ity, izany hoe ny volana Jolay, Aogositra ary Septambra. Ohatra amin'izany ny vidim-bary teny an-tsena izay manodidina ny 500 ariary ny kilao ka hatramin'ny 700 ariary ny volana Jolay. Ankehitriny tafiakatra 500 ariary ka hatramin'ny 2 ariary ny kilao. Tahaka izany ihany koa ny sandany ariary. Raha toa tsy maro toerana hatrany izany tato anatin'ny volana maro, mahatratra 527 ariary ny ambony indrindra amin'ny 1 euro ary 703 ariary ny ambony indrindra amin'ny 1 dollar tato anatin'ny herinandro maro. Ahitana taratry fiakaran'io ihany koa ny viditsoloka ny volana Jona, nojifaina 403 ariary ny litatry ny gazole ary 57 ariary ny litatry ny lasantsy.
Nanomboka ny volana septambra nefa lasa 503 ariary ny vidin'ny litatry ny gazole ary 507 ariary ny litatry ny lasantsy. Raha fehezina tsy tratra ny tanjona amin'ny fahafehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana hatreto. Miakatra zany ny sarotra zany ny fiainana ho an'ny olona amin'ny ankapobeny ary raha tsika mahitsy zany amin'ny zavatra miantsena raha mihoatra zany amin'le fahefamividy amin'ny alalan'ity le karama ty zany tao anatin'ny 5 taona raha tsika zany ny marika rehetra dia to tsy tena tratrakory zany ary n'le hoe tanjona napetraky ny tentokony ireny. Antony iray mampiakatra ny vidim-piainana ihany koa ny tsy fifanarahan'ny tany famokarana sy ny fanjifana. Tsy ampy ho an'ny tsena anatiny ny ankapobeny vokatra vokariny eto an-toerana. Ny tany fiakaran'ny solona vidim-piainantsika dia ambony lavitra zany ny tany arkarena faobe atsika. Raha toa zany ka tsy misy nefa ny hoe famokarana, tsy misy ny fanjifana dia tokony zany ny tany fiakaran'ny solona vidim-piainana tokony hitovy amin'ny tany fiakaran'ny arkarena faobe. Ny fisian'le hoe tsy fitovina io zany na le hoe gap dia ahafahana zany milaza fa hoe tsara ny toe-karena anankiray na ratsy ny toe-karena anankiray. Ho any amin'ny firenena normal dia rehefa misy zany ny hoe fiakaran'ny solona vidim-piainana tahaka an'io dia mitondra zany io zany fanentanana ho an'ny orinasa zany mba hamokatra. Fa ny eto amintsika nefa tsy izay zany no zava-misy fa toa vaomay zany miakatra ny solona vidim-piainana noho ny tsy fisian'le fahafahana mamokatra. Ahina trano izany sy ny fiakarana mipampana. Famitombona ny famokarana no nambarany Mpahay toe-karena ho vahaolana isan'ny ahafahana mameno ny fiakaran'ny vidim-piainana izay. Araka ny nambara taminao teny am-piandohana dia andraventsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao tsy izany fa i Solaimana Mahmoud izay solom-bavam-bahoaka Madagasikara vao fito tao ambanja. Faly miarabanao tonga soa atao amin'ny plateau Kolo Tv. Zay koa faly magnano tsara sady miarabanao Madame Anta sy ny namagna mpiara-miasa jiaby atao amin'ny Kolo TV. Sady miaraba koa ny vahoaka magnaragna nosy magnaraka izao fandaragna zao indrindra fa ny vahoaka agny ambanja Sambrano. Misy ankehitriny ny savorivory amin'izao fotoana izao any ambanja. Ina marina moa izay savony teraka izay savorivory zay. Misaotra betsaka amin'izay fagnontaniana zay indrindra moa nahatongavana eto mahasolom-bavam-bahoaka ny tena rehefa zavatra mikasika ny vahoaka dia tsy mety rariny dia rariny mahasolom-bavam-bahoaka ny tena dia magnazava. Ny zava-misy marina dia ny savorivory ny voleny mpitondra dia ny mpitondra ny commune sy ny OMC ao ambanja satria misy ny arrêté zay noraisina analana ny vahoaka amin'ny sisin-dalana. Tsy mandany fandaminana ny tegnany amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka zay fa fotoana ny ve zao anakoron-tagnana ny fiainam-bahoaka magnoloana ny fifidianana zay atao tsika zao, magnoloana ny fidiran'ny mpianatra zao zay mahasaripady ny fiainam-bahoaka zao. Ary indrindra fa enjehiny banky ireo mpiasa ireo ary maro amin'ireo mpivarotra ireo ary amin'izao fotoana zao hany hoaniny rapitso tadiaviny androany. Fotoana ny ve zao 3 taona na commune tao efa mananika amin'ny fahefa-taona ny maire zao. Fa amin'anino nahary tamin'ny taona voalohany tsy natao rehefa mandray arrêté lalàna io ka ny lalàna zany tsy azo atao kitoatoa ary tsy azo atao parcelle. Ka ny disadisa misy eo amin'ny commune dia nesorina ny mpiasa ka ny mpitondra ny tanàna dia nanala ny vahoaka amin'ny 3h du matin. Tsy mbola hitako teto amin'ny tany sy ny firenena na eran-tany ny mpitondra mampiatra ny lalàna amin'ny vahoaka dia amin'ny andro ohatra ny lalàna zany fahitako izy fotoana fangalaran'ny dahalo fampiasany totakely manao asa amin'izany ala antorian'ny vahoaka zany satria reraka ny asa nefa ataony mpiasan'ny commune. Zegny ny zava-mika sosotra ny vahoaka tezitra ny vahoaka ka mikomy ry zareo nefa kely moa tsy mba afa mamindro dia nitereny OMC koa evertsika fa ny OMC ny district dia OMC izay manaramaso ny fandribany indrindra amin'izao andro ny élection ankatoko ny fifidianana hitatsika fa propagande efa milatsinainy. Rariny ve fotoanany ve izao anakoron-tany ny fiainam-bahoaka zegny mahatonga zay tonga eto tsy rariny le raha ary magnasa ireo mpitondra reo mba hiverina amin'izay mandrapa ary miantso koa ny OMC mba hanapaka tsy hanery ny vahoaka satria misy koa ny taratasy nataon'ny OMC manery ireo vahoaka ireo afindra ry mitany miaramila nefa mbola be ny tanàna ihany ny tenako tamin'ny be ny tanàna ny tenako nangataka io toerana io amendrana ny vahoaka tamin'izay fotoana zay taty amin'ny secrétaire général à la gendarmerie nefa valiteny azonay tany miaramila tsy azo ampidirina vahoaka androany fahefany
brigadin'ambanja ve anome tany ny vahoaka amin'ny tany miaramila kanefa efa ndimy nadoso zao amin'ny tany miaramila reo mpivaritra reo atao ony ny fiainam-bahoaka amin'ny vanim-potoana sarotra zao fidiran'ny mpianatra manenjika ny banky fifidianana ho avy ao raha mikorontana ny vahoaka fahitako azy ny mpitondra ny manakorontana ny vahoaka ka eto indrindra dia miantso ny premier ministre ny tegnako amin'izao fifidianana zao satria ny fitondrana mananao opération fandio mba hitondrovana ity fifidianana ty sy ny fandriam-pahalemana eo koa ny ministre ny fitsinjera-pahefagna zay miay ny commune mba mpiato aloha mandrapaha mandra-pifany fifidianana zany toetra mamoetra zany ary hijery akaiky raha ao sambrana sanatria raha hitavozavoza eo ny premier ministre sy ny ministre intérieur tompony andraikitra koa mizavatra mety iseho ambanja ry zareo indrindrindra manoloana zao fifidianana zao famponina firma zany vahoaka mahery ny any amin'ny zato mahery na mahery ireo ny concerné satria 2 kilometre ny alavany route nationale mamaky ny tanàny ambanja nefa 100 metre ihany nanaovana décision le arrêté fanalana reo vahoaka ny arrêté kory misy lalàna mifehy zany fanaovana arrêté zany amitsika miteny zao lalàna solombam-bahoaka ny tenako mahatsapa tsara ny lalàna misy ka ny rehefa hanao arrêté tsy mety mandala aloha mankahevitra ny SLC na hoe cellule de concertation locale c'est-à-dire local de concertation zay vao mandeha any amin'ny conseil municipal manapa-kevitra manao mamoaka lalàna zay vao maire vao afaka manao zany arrêté zany nandalo am'zany tsy nandalo am'zany tsisy an'izany tonga de didiko fe lehibe amin'ny efatra amin'ny telo olona maraina manao rodobe mandrava ny fiainam-bahoaka sady mamotika sady mamono ny vahoaka zegny ka tsy mavaly ny vahoaka ka rary ny vahoaka amy koa raha mikomy am'izao vanim-potoana zao aminareo mety hoe nisy zany zay hoe tsy fanaran-dalana zay tamin'ny fanatanterahana zay hoe arrêté zay amy koa ny vahoaka mikomy satria zavatra tsy mazava amin'ny vanim-potoana sarotra be zao rehefa mandray arrêté hoy aty eo tsy io tsy mety hanaovana kitoto parcelle zany rehefa mandray tonga de mandray izy rehetra fa manino anatin'ny 2 kilometre lavan'ny lalana route nationale feno mpivaritra ve 100 metre ihany ve azo atao fa ny fahinoana azy misy olona andafosandreo io toerana io esorina vahoaka madinika tsy manana vola mba hamiandrana ka eto mampitandra ny teniko na izy na OMC na mpitondra ny commune raha misy olon-kafa apetraka amin'io toerana io atoato mahita zay vahoaka après élection ty tsy mety hitroatra zay ary zeny eo anengako ny premier ministre raha premier ministre marina izy sy ny ministre intérieur mba handray fepetra haingana ary matitra mahalohany ny tantarana ambanja fa atahorana soa hivadika zavatra hafa ny disadisa ao ambanja ankehitriny moa zany ny mponina any an-toerana mety hoe ohatrohatrany ahoana mety efa ny vahoaka zay tsy faly mbola mangingy satria ampitahoriny OMC de rarana mbola mitokona eo amin'ny toerana nalana any izy aloha faraka ny fahinoako raha feno ny kabokany rariny raha ikomy aheran'ny tanàna anelingelina hitatsika andalo ny fampielezan-kevitra zao ipotipoto ny tanàna manjary zavatra tsy tsara am'izao ka ilana ny fahatonina ny fandriam-pahalemina zay ny fahitako azy zay ny tokony atao ka zegny anengako ny tompony andraikitra mahefa rehetra mba andraikitra fepetra faran'izay enga mahakasika ny disadisa ao ambanja fantaniko farany mety efa nisy hoe fifanatonana tamin'ny vahoaka solotenan'ny vahoaka sy ny tompona ndraiky ka io indrindra manahirana ny be ny tanàna ao aminay ny rehefa misy zavatra io mandositra ka le olo tsy fidim-bahoaka avelany manao io zavatra tsy kitoatao ke rariny mibiroka ohatran'izay ny zavatra misy izany be ny tanàna zany efa nanao ny tena koa rehefa mandray fepetra io tokony miatrika amin'io ny vahoaka ny be ny tanàna tsy misy ny fiatrena tsy mazava ny vahoaka inona antony analana azy 2 kilometre ve alavan'ny lalana ka 100 metre ino ny mahatonga an'izany tsy mazava ny vahoaka ary zegny mahatonga satria reo vahoaka io hoe tany amin'ny 20 taona mahery teo nisy maire ny fandimby fa manino ary avy amin'ny vahoaka ve nahatonga an'io sa avy amin'ny mpitondra satria tamin'izah maire tsy nisy olona nivatra amin'izah route nationale zany efa maire mihery ny efatra telo taty aoriko fa manino ary ry vahoaka reo vahoaka tsy mba mandady didy zany na za miteny zao ne tsy mandany fandaminany fa ny zavatra tsy rariny kosa tsy keny solombavim-bahoaka satria solotenan'ny vahoaka ny vahoaka no tompony fahefana ny vahoaka no andriamanjaka eto Madagasikara feno izay fanazavana nentinao zay ankasitrainy ianao ny vahiny teto amin'ny fahalalam-baovao misaotra ary magnanombala veloma antsika jiaby mandram-peona fa ny lefitra teo anoloan'ireo mpivarotra ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ilay tetikasa fanatsarana ny tanàna izay arahana amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement
Mbola manana herinandro anefa izy ireo andresena lahatra ireo mpivarotra ahafahana miroso amin'ny fanamboarana mialohan'ny fotoam-pahavaratra. Fanadidina entiny Gaetan Andretsilava. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa fanatsarana ny tanàna Antananarivo iarahana amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny fanamafisana sy ny fanavaozana ireo kanalina lehibe antsoina hoe ovoïde, miainga avy eny Ambojatobo hatreny amin'ny garany Soarano. Mialohan'ny fotoam-pahavaratra ny voalaza fa anombohan'ny tetikasa izay aharitra iray volana ahafahana misoroka ny fiakaran'ny rano. Niemitra tamin'ny ora farany anefa ny komina Antananarivo renivohitra ary nangataka ny hanemorana ny dato amin'ny volana febroary 2024. Raha ny fanazavana, ireo mpivarotra no tsy nanaiky. Efa nanaiky ihany mpivarotra hoe ikisaka fa nisy nandeha ihany mitaraina tamin'ny Madame le Maire dia nimponina moa rehefa mitaraina Madame le Maire dia tsy maintsy manaiky ihany Madame le Maire dia namoaka taratasy hoe alaloha afindra zany le fotoana anaovana le asa. Nefa le afindra tsy mety tsony le asa raha vao natiorambe, tsy afaka hiditra ao anaty ranobe tsony tsika re hidina 4 metatra ambany tany. Dia eo le mahatonga ny isika rehetra no mikajy hoe inona no mahatsara le izy hoe tanterahana zao ihany ve le asa dia samy miafy daholo sa tsy afaka atao tsony le asa satria efa natiorambe tsika avy eo. Zava-doza nefa ny mety ateraky ny fanemorana io tetikasa io. Efa indrora tsy ivona ny nisy vaky ny dalina teo Analakely, teo anoloan'ny lapan'ny tanàna sy teny amin'ny pavion. Ankoatr'izay, iarahan'ny rehetra mahita ny fiakaran'ny rano eny Analakely raha vao mirotsaka ny orana. Araka izany, manana herinandro ny komina Antananarivo renivohitra andresena lahatra ireo mpivarotra ary andray fanapa-kevitra amin'ny tokony hirosony ny asa. Tombontsoa ny besin'ny maro hatrany zany raha misy ny fanatsarana tokony atao. Ankoatr'izay, mety hemitra ihany koa ny mpamatsy vola raha toka tsy mifanaraka amin'izay efa voalaza teny aloha ny zava-mitranga. Ny tetikasa izay mitetina hatrany amin'ny 520 tapitrisa euro raha ny loharano vaovao azo. Izany amin'iny fa nanomboka ny alakamisy fa 4 ny volana oktobra lasa teo dia nanatra ny mponina amin'ny manodidina ny vinanoro manombolotsy analanjorofo ny fahitana sambo miisa 3 izay mitatitra bois de rose na andramena. Efa naheno ity vaovao ity ny tompon'andraikitra any an-toerana fa saingy kosa manao antso ho an'ny tompon'andraikitrim-panjakana indrindra fa ny gouvernemanta manoloana ity fitaterana bois de rose any vinanoro manombolotsy analanjorofo ity. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny andindin'izay vaovao izay. Izany amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanatanteraka fitokoana ireo mpivarotra etsy amin'ny Cité Mahamasina Omaly antony tsy faneken'izy ireo ny fanesorana ny varotra amin'ny toerana iny. Fanadihadiana avy hatrany. Tahaka izay ny fihetsiketsena nataon'ireo mpivarotra maro teo amin'ny Cité Mahamasina. Nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny orakoraka sy filanjana sora-baventy izany. Ny alarobia lasa teo araka ny filazan'izy ireo no nanesorana azy tsy hivarotra eo intsony. Tsy nisy ny fampilazana sy ny fampiresahana mialoha. Takin'izy ireo ny hiverenana amin'ny toeram-pivarotana. Tsy fantatra mazava ho izy ireo ny antony fanesorana. Anaovana fihetsiketsehana eto amin'ny mpivarotra amoron-dalana Cité des Jardins dia ny hamerenana anay mpivarotra satria zahay madinika, zahay nona. Eto no ivelomanay, zahay mampianajana sy ny komina no manala ny mpivarotra eto fa ny cité. Tokony cité ho zany no manala ny mpivarotra. Zay hitanao ny anay zany ny anina androany ka dia amin'androany ny anina rapitra da aminarapitra da ny zavatra ambadimbadika tsy fantatra hoe ahoana fa ohatrany hitohy hatrany ny fitokoana nataon'ireto mpivarotra ireto raha tsy misy ny fanapahan-kevitra sy ny fijerevana ny marimaritra iraisana manoloana ny tsena fivarotan'izy ireo. Nanambara hatrany anefa ireo mpivarotra fa manaiky ny fandaminana izay apetraka manoloana ity toe-java-misy ity. Andrasana ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny komina manoloana ity tranga ity.
fa mikasika ny fananganana sy ny fitantanana sekoly eto Madagasikara indray ny fanadihadiana entina aminao ato anatin'ny fandaharana lalino rapitso amin'ny 7 ariva ampany amin'ny fanadihadiana natao no nahitana fa tsy manaraka ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fehizany ny ankamaroany sekoly tsy miankina eto Madagasikara ary avetra ny ariny santuinany amin'izany. Lafiny zavatra maro no tsy voahaja makasika ny fepetra sy ny rafitra isantsokajany momba ity fananganana sekoly tsy miankina eto Madagasikara ity. Araka ny fanazavana, tompona andraikitra migabiraraka sy ny kolikoly ary ny tsy fanarahan-dalàna samihafa avokoa ireo antanatohatra samihafa voakasika ny fanomezana ny taratasy fahazoan-dalana indrindra ny ministera tompona andraikitra. Tsy maintsy mandalo fokotany reny autorisation reny, mandalo commune dia midina ny commune manao fitsirihana dia manome ny heviny. Any raindray dia efa misy zavatra manahirana ihany satria efa misy fepetra ohatra fotsiny hoe io ny trano natao ionenana dia ekeny ny any amin'ny commune lasa atao fampianarana satria misy fepetra na ny volume le efitra ary tsy mitovy amin'ny hoe efitrano fatoriana ary na ny autorisation aty aoriana ary dia mahagaga fa zay mahita mihitsy fa ohatra ny eto Antananarivo renivohitra dia maka vola ny mpiasan'ny commune mandambolambo an'le tompo-tsekoly zay mangataka lalana zany mba alamindamina le zavatra dia miakatra ny dossier rehefa avy eo dia mivoaka ny autorisation. Mety fokotany tsy tena mahalala ny lalàna fa ny commune kosa misy norme teknika fantatry ny commune zay tsy maintsy ajainy toerana anankiray anaovana toeram-panabeazana. Tokotany ohatra fotsiny. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa toko lasy toko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angatritrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, trise en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca vitre. Labelcom, narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G By Telma vous a présenté Ni Vaovao.